Efesianina toko 4 fizotra mendrika ny fiantsoana. Efesianina toko 4 ny andininy voalohany hatramin'ny 9. Ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Fahamarinana fototra 7. Efesianina toko 4 ny andininy 4 hatramin'ny 9. Iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny niantsoana anareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoananareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Ireo fanomezam-pahasoavana nomeny Kristy nitsangana tamin'ny maty sy ny tanjon'izy ireo. Efesianina toko 4 ny andininy 7 hatramin'ny 9. Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatry ny fanomezany Kristy avy isika rehetra. Koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Salamy 9:20 ny andininy 9:20. Ary ny amin'ny hoe niakatra, inona moa izany afa-tsy ny efa nidina ho any ambanin'ny tany koa? Izay nidina dia izy koa no ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra hamenony ny zavatra rehetra. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asany fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenany Kristy, mandra-pahatonga tsika rehetra ho amin'ny firaisin'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibe ny fahafenon'i Kristy. Mba tsy ho zaza intsony isika ka ailangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saipetsy ataon'ny olona sy ny fihendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana. Fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no hitombohan'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisina tsara noho ny fifanompoany isan-tonony araka ny fiasany izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin'ny fitiavana. Ny fizotran'ny mpino olom-baovao ao amin'ny Kristy. Efesianina toko 4 ny andininy 7:10 hatramin'ny 7:20. Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo, ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafoanany sainy. Fa efa tonga maizitsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra reny noho ny tsy fahalalana ny anatiny, noho ny hamafy ny fony, dia olona tsy mahalala henatra intsony ka nanolo-tena ho amin'ny fijejejona hanao izay fahalitoana rehetra amin'ny fieremana. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no nianaranareo any Kristy, raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'ny Jesosy, mba hialanareo ny toetranareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mihasimba araka ny filany fitaka. Fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahy ny sainareo, ary mba ho tafinareo ny toetra vaovao izay noforonina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Koa esory ny lainga ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isa ny momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratran'ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aoka izay nangalatra tsy angalatra intsony, fa aleo hikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany,
mba hisy homeny izay tsy manana. Aoka tsy haloaky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba hahazoany miaino fahasoavana. Ny fizotran'ny mpino feno ny fanahy masina. Efesiana 4:7-12. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombokasianareo ho amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenany ratsy ary ny lolo-po rehetra. Ary aoka samy halemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampiantra sy hifamela eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy. Madraksay tukan'Andriamanitra delay Andriamanitra fitiavana tamin'ny fahafatesany sy ny fiainany no nampahafantarany ny fon'Andriamanitra sy ny fidirana any an-danitra fahasoavana manokana izany verafana hajane Jesu tupu haleluya enivuni naija hatane wanauri tupu haleluya haleluya. Ni haza ni ulumu avidirenu mihiranau manchichi ni futona rehechahani aurina ani hekraneza haiza vavunzina rachanau sinusichani ni fanuruturunanau kambahiyaya amma uruna nazangana tamini matiana